Tao amin'ny tanàna iray commune Ambohipandrano district-na Rivomamy faharoa no nanatanterahany ONG MDF ny fitokanana foto-drafitrasa ho an'ny tao anivon'ity tanàna ity dia ny sekoly vaovao no notokanana. Ankizy madinika 500 sy ireo ray aman-dreniny mpampianatra enina tary amin'ny tele-tsekoly Randrenjason Arnaif no mahazo tombotsoa foto-drafitrasa vaovao naoriny ONG MDF amin'ny sekoly EPP Ambohipandrano district-ny Rivomamy faharoa. Mirakitra ho trano sekoly roa misy efitra fianarana 4 sy table banc, trano fidiovana ahitana efitra 3 ary koa pompe fidiovana 2 izany foto-drafitrasa izany. Ka mpiara-miombina antoka amin'ny MDF, ny Edson Foundation sy ny fianakaviana Linch samy any Irlandy avaratra no niantoka ny volana andrenana izany, izay mitentina 450 tapitrisa ariary. Notokanana tamin'ny alakamisy 12 Jona teo ireo foto-drafitrasa ireo. Ka ireo rehetra nandray fitenenana dia samy misaotra sy ny mpanome sy nanafatrafatra ny amin'ny fitandrona ireny foto-drafitrasa iombonany ireny mba holovain'ny taranaka faramanjimby. Nahitana sotasota tokoa mantsy tao amin'ity tanàna ity ka ny dizadizam-piarahamonina teto no mahatonga ny sasany hanimba ny tabazotra fampidirana rano fisorotsoro madio izay napetraky ny MDF ihany koa tao toerana. Entitra ny hafatra napetraky ny solombavam-bahoaka voafy tao Rivomamy, Ramatoa Bemananjara Celestine. Fananany vahoaka reny, fananam-panjakana reny, herim-pon'ny olona reny, petavina ary andondom-baravarana ary à gauche droite, na ary mangataka ny reny tsy mora reny, nahoana ny sopantsika. Raha ohatra ka tsy mahafatsy tiantsika ilay izy dia mbola bebe fangatahana aty aminay, azo afindra any amin'ny toerana rehetrarehetra any. Ary raha manao ny fampidiran-drano fisotro madio isika, tady dio tsara fa amana-pisany maro. Ary isika mitendry zao tsy vitana 4 tapitrisa ny fampidirana izany rano izany. Tanjon'ny MDF sy ny fitondram-panjakana ny ahafahan'ny zaza malagasy rehetra miditra ny sekoly na dia ireo any an-tany lavitra andrina toy ny eto aza. Nakasitrahan'ny fa tonga vasolotena fitondram-panjakana nitarehin'ny lehibe ny faritra Itasy. Mamy Arsolo Amede sy ny solotena ministera ny fanabeazam-pirenena ary mpiadidin'ny MDF Andriamatoa Brahim Donaldson mivady tamin'ity lanonana fanokanana sekoly ity. Iny ary tokony lasitoko vava fetra ny fotoantsika ao anatin'izao fampahalalam-baovao zao izay ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao zany tamin'ity takariva ity ho amin'ny rapitsika miaona ety any ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao 7 ora ariva. Mimetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.